Ireto ny grille d'accord ampiasaintsika anaovantsika ohatra. Voalohany a, accord de do a, accord de mi mineur a, accord de ré mineur a, accord de fa a, dia accord de sol. Dia ohatran'ny io amin'ny partition solfa ambony io a ny temps hitendrentsika azy. Ohatran'ireny zany izy a, position fondamentale. Rehefa manao accompagnement nefa dia mila mahay mampiasa renversement. Any amin'ilay boky niveau 2 indray a no mianatra an'izay. Ohatran'izao ny renversement ampiasaintsika. Do a tazomintsika amin'ny position fondamentale, mi mineur a ataontsika deuxième renversement, ré mineur a ataontsika deuxième renversement, fa ataontsika premier renversement, sol ataontsika premier renversement. Dia tazomintsika amin'ireo renversement ireo a no ampiasaintsika amin'ny ohatra izay ho ataontsika amin'ny ilay fianarana rythmique manaraka eto. Dao amin'izay ary jerena ilay rythmique 5. Ny voalohany a dia ny rythmique faran'izay tsotra indrindra, tendrena amin'ny tanana havanana isaky ny temps ilay accord a, ny tanana havia manao basse isaky ny miova ilay accord. Ohatran'io voasoratra amin'ny partition io. Dia aza adino mampiasa pédale sustain. Iny mahatsara kokoa an'ilay son, an'ilay accompagnement. Ohatran'izao izy zao tsisy pédale. Dia ohatran'izao izy rehefa misy. Dia raha ampiarahantsika amin'ny métronome zany a, ny main droite a, dia ohatran'izao. Ny basse kosa dia tendrena isaky ny miova ilay accord, ohatran'io voasoratra amin'ny partition io. Dia raha ampiarahana amin'ny batterie basse zany a, gitara basse, ilay izy dia ohatran'izao ny fivoakany. Ny rythmique manaraka dia ny arpège amin'ny tanana havanana na hoe main droite. Efa nahita karazana arpège maro isika tao amin'ilay boky niveau 2 harmonisation, fa ity misy karazany iray vaovao indray. Ohatran'izao ny fitendry azy. Sady mijery an'ilay partition solfa eo ambony ihany tsika. Raha ilay accord de do no raisina dia miainga amin'ny do, dia miakatra mi, dia miakatra sol, dia miferina do, dia miakatra sol, dia midina mi, dia midina do, dia miakatra mi. Izany hoe miainga eto a, miakatra, miakatra, dia miferina, dia sol, dia mi, do, mi. Dia ohatran'io amin'ny partition solfa io ny temps-any. Dia ohatr'izay foana ny lalan'ny tanana havanana, fa ilay renversement fotsiny mety miova, fa ilay fiakarany sy fidinany ohatran'iny. Afaka enregistrenao ilay vidéo dia ianaranao milamina. Afaka téléchargenao ihany koa ilay partition PDF an'ilay izy. Dia raha atao miaraka amin'ny métronome zany dia ohatr'izao.
Rehefa deux temps ilay accord dia miaka midina tsotra fotsiny. Ohatra ilay eo amin'ny mesure faha-efatra farany. Dia teo amin'ilay fa zao nanao hoe niakatra dia nidina, dia avy eo niakatra dia nidina. Hoe 1 2 1 2. Ny tanana vy kosa dia mitendry basy isaky ny miova fotsiny ilay accord ohatra ilay tamin'ny teo aloha teo ihany. Dia rehefa ampiarahana zany ilay izy dia mamoaka ohatran'ny T. Ny fahatelo manaraka dia ny arpège amin'ny main gauche na hoe arpège amin'ny tanana havia. Ny tanana havanana aloha voalohany indrindra miplaqué accord isaky ny temps ohatran'izao. Deux, trois, quatre. 2 3 4 dia miova ilay accord. Dia miova. Dia deux temps. Ny tanana havia manao arpège ohatran'izao ny lalany. Raha accord de do ohatra dia avy aty amin'ny do ambany mihitsy ilay izy no miainga. Dia miakatra sol ambany dia miakatra do antonony. Izany hoe io zany ilay pose ilay izy. Dia io no mivezivezy eo. Eto dia sol dia do dia sol dia do. Manao ohatr'izao zany do sol do sol do. Avy aty ambany zany dia miakatra dia midina dia miakatra. Ohatran'izay foana ny motif ataon'ny tanana havia. Ataontsika anaty métronome les main gauche fotsiny. Rehefa deux temps ny faharetan'ilay accord dia ilay tapany voalohany amin'ilay arpège fotsiny no atao. Ohatra ilay ery amin'ny mesure farany. Manao hoe dia rehefa ampiarahana ary izy rehetrarehetra dia manome ohatran'ny T. Ny rythmique faha-efatra dia ny pivot. Raha ohatra hoe manana accord tsika, accord de do dia main droite aloha no jerentsika. Raha ity izao ilay accord do mi sol dia tendrena aloha ilay aty ambony dia ilay note farany ambany amin'ny main droite iny no atao pivot dia afandimindimy. Atao manao binaire isaky ny temps satria ilay izy balade binaire. Manao lasa manao deux, lasa ohatran'izay ilay izy. Dia ny main gauche indray manao quinte. Ny temps an'ilay izy eny amin'ny premier temps ilay fitoton'ilay gauche premier temps dia contre temps an'ilay deuxième temps dia eny amin'ny quatrième temps. Izay no fitoton'ilay gauche. Dia ohatran'izay foana.
rehefa 2 temps fotsiny ny faharetan'ilay accord dia ny amin'ny premier temps ihany ilay izy ohatrany hoe ery amin'ilay fa zany zao manao hoe fa 2 dia sol 2 fa ilay ery zany zao izy manao hoe 1 2 3 4 ohatran'izao ny temps-n'ilay gauche raha ataontsika anaty métronome 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ohatran'izay. Dia rehefa ampiarahana izy anankiroa dia manome ohatran'ity ny fivoakany. Ny fahadimy farany dia ny stride. Ny stride ilay teknikana stride main gauche ny tena mitondra be an'ilay izy. Izany hoe ny main gauche raha misy an'ity accord ity zany zao dia maka ilay basy aty ambany aloha izy dia tendrena ilay accord eto. Izany hoe main gauche daholo manao an'izany maka basy dia mitendry accord dia basy dia accord dia basy dia accord dia basy dia accord. Fa ny antsika eto ataontsika position fondamentale foana aloha ilay accord atao main gauche mba moramora ny repère azy aloha amin'ny voaloha. Dia rehefa atao anaty métronome zany ilay basy dia manome ohatran'ity. Ohatran'izay. Dia ny main droite manao motif manao hoe do mi so mi so ty ohatran'ny ny motifan'ny main droite dia arahana dia arahana ohatr'izay foana. Izany hoe ilay accord ihany izany manao hoe dia donc ampiarahana ilay izy. Izay aloha ny masaka androany raha misy hira balade binaire zany dia efa manana karazana fitendry anankidimy ianao hitendrena azy. Raha nanampy anao ity vidéo ity dia manasa anao hanisy réaction amin'ilay izy afaka mametraka commentaire ihany koa ianao fa tena manampy be anay zany ny amin'ny fanohizanay foana an'ity fizarana ataonay eto amin'ny page ity. Raha ohatra kosa misy terme tsy azonao amin'ilay vidéo ka hoe tsy nazavaina be en détail ilay izy satria lasa lava be ilay vidéo, afaka mampanao cours présentiel na cours à distance. Tsy manao domicile aloha zay amin'izao raha ampianatena indray ianao dia efa voarakitra anaty boky miaraka amina fichier vidéo sy ny sisa ireo lesona rehetra miaraka amin'ny fampiarana maro. Ny zarany eto dia ampahan-kely amin'ny fahalalana azonao amin'ireo voatanisa etsy ambony ireo fa tia ampianarana na any anaty boky ianao mandalina misimisy kokoa. Zay ary aloha fa dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia aza adino ny s'abonner amin'ny page na amin'ny chaîne YouTube mba ahafahanao maharaka foana ny fizarana ataonay eto dia mifanampy antsika amin'izay. Eny ary tompoko, veloma.